Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary dia ampifaliana hatrany no ahafahana iarabananao sy isaorananao ihany koa manaiky hihaino sy hanaraka ireo zavabaovao izay natolotra ato amin'ny plateforme iPhone ho an'ny baibolitsika zany na ny iPhone na ny iPad na ny MacBook Pro izay mandeha amin'ny silicone na ireny ataontsika hoe M1, M2, M3, MX moa zany fanafaizana azy. Ny nampanantena anao fa hanome ireo antony ny safidianana manokana ny hoe maninona no Apple ihany no nitondrana ireny zavabaovao ireny. Ny misy anankiroa zany ny antony atolotra, ny voalohany zany dia izao, maro dia maro amin'izao fotoana izao ny application izay mandeha amin'ny Android raha mahakasika ny étude biblique. Noho izany tsy ny faninana akory ny tanjona fa ny hoe hanolotra zavatra vaovao sy zavatra mety ilain'ny olona rehetra amin'ny fahalalana sy ny fifehezana ny tenin'Andriamanitra. Ka raha efa maro ny tolotra ao anatin'ny Android dia maninona raha ohatra ka any amin'ny zavatra izay mbola vitsivitsy mpanolotra sy mpanome no tena hiasana sy hanomezana an'izay zavabaovao zay. Zay zany ny antony voalohany ny safidianana ny plateforme Apple hitondrana an'ireo zavabaovao maro ireo dia natao pause aloha fa tsy hoe akory mijanona fa pause aloha zany ny développement amin'ny Android. Tena mandany andro ry havana ary tena mandany fotoana tokoa ny manao ny développement indrindra raha plateforme anankiroa samihafa tahaka izay hita izao Android sy Apple na iPhone dia tena mandany andro tokoa ny miassurer an'izay ka dia aleo aloha zany amin'izao ny ato amin'ny plateforme Apple no tena hiasana. Ny antony faharoa ihany koa dia izao, i Apple dia azo eritreretina hoe hahazo ny monopole afaka ataona vitsivitsy satria tena miparitaka sy manao campagne goavana tokoa izy ireo amin'izao fotoana izao na amin'ny iPhone na amin'ny resaka téléphone na amin'ny resaka ordinateur portable hitantsika reny Neo reny, reny MacBook Neo reny fa tena be dia be ny olona izay nividy azy. Ny iPhone moa zany dia fahitantsika fa tena betsaka ny olona indrindra ny tanora mampiasa azy ary lasa ohatrany hoe firariana mihitsy ary ny manana an'iny dia maka sary sy ny sisa ka zay koa zany ny antony dian'izao zany dia efa vonona isika hanolotra amin'ireny olona izay hampiasa amin'ny iPhone reny ny étude biblique izay mifanaraka amin'ny toe-tsaina sy ny malagasy misy amin'ny teny gasy sy ny teny hafa ihany koa. Eny ara dia lancentsika zany ny application baibolitsika eto izy zany zao dia mandeha amin'ny salamine desktop izy satria amin'ny MacBook Pro nanaovako an'ilay deux modes de salamine mandeha amin'ny las application de bureau misy X misy an'ilay fermé sy izy amin'izao fotoana zao. Eto atsika dia manomboka mamaky raha mamaky zany dia ato ianao no mitady ato amin'ity paramètre ty no mijery hoe baiboly amin'ny malagasy na baiboly amin'ny français na baiboly en anglais na baiboly hébreu na greka na inona no tianao atao. Ohatrany hoe raha maka zany ianao ka ataonao hoe hébreu ny baiboly tianao jerena dia klikenao read dia lavy hatrany dia baiboly en hébreu no azonao eo. Mazava ho azy mandeha ny feo afaka manaraka ihany koa ianao amin'izay fotoana izay. Raha avaditsika amin'ny teny gasy izy dia mazava ho azy lasa baiboly amin'ny teny gasy andray no misy. Fa ity exhaustive KJV ity zany no tena mba tiako hitondrana ny saintsika amin'izao fotoana izao. Izy ity zany dia izao baiboly en anglais KJV ihany fa saingy misy ireo lien na personnage sy ny toerana lieu izay azonao klikena mba hahafahanao manana ny détail bebe kokoa. Ohatra zao tsika hijery ny Samuela faharoa dia mahita zany isika ato ny toerana zany lokony amin'ny maitsomaitso Ziklag zao ohatra dia io ny fanazavana mahakasika ny toerana ilay ihany Ziklag. Fa ny olona ihany koa zany dia lokony marron. Eto zany tsika zany dia mahita Saul sy David zao ohatra
klikeitsika dia misy fanazavana betsaka mahakasika ny davida ao ary indrindraindrindra ty ambany aty raha fa tena jerentsika ny relation any zanakizy izany havana ao anatiny ireo zanany ary ireo vadiny hitatsika fa tena maromaro kokoa am'izay fotoana zay ny génération misy azy génération avy aizy hitatsika manomboka hatranin'Andriamanitra Adama ka hatraty amy Jese dia 34e génération zany misy any Davida dia ny occurrence impiry ny miverina ao anatin'ny baiboly ny anaran'ny Davida. Sahala am'izay ihany koa Saoly raha ohatra Saoly no jerentsika zany de mahita an'izay ireo ny zanaky Saoly reo de ireo ny vadiny Saoly de ireo ny isa zavatra zay hita tao anatiny tao. Raha ohatra zany tsika ndray hijery aty amin'ny apocalypse révélation de raha toerana indray zany de hitatsika fa misy ireo toerana anankifito ohatra de izay nanoratany apôstôly Jaona ny Philadelphia zany zao raha jerentsika dia hoe indroa ihany ny ao anatin'ny baiboly no ilazana azy teo amin'ny révélation zany hoe boky ny apocalypse ihany zany. Mijery ihany koa tsika ny Thyatira ohatra dia 7 efatra ihany ny verset misy any amin'ny asan'ny apôstôly zao misy akoatra ny ato amin'ny boky ny apocalypse de misy manambara zay Thyatira zay. Zavatra tsara zany ahafahana mijery tsy fantatro moa tsy tadidiko moa raha ohatra ka azo klikena ny lien oui mandeha ny lien raha klikenao zany de eto anao mahita and certain woman named Lydia is of purple of a city of Thyatira io ihany zany no teny ny anarana Thyatira ato amin'ny acte 16-14 zay zany any mahakasika an'iny ato ianao no mijery dia raha hijery zavatra fa ato ihany koa zany isika dia ny mahakasika ny baiboly morphologique raha ohatra zany ianao hijery ny resaka grammaire ny amin'ny baiboly de klikenao ohatra ny hébreu dia am'izay fotoana zay zany de izao ny zava-misy lasa baiboly le baiboly zany eto de lasa morphologique zany hoe tena mijery ny afahanao mijery ataotsika ngezangeza moa mba hitantsika azy de raha ohatra hoe maka hafatsika iny zao Bereshit iny tsy fantatro ty ohatra mijerentsika de mahazo zavatra sahala am'izao ianao klikenao de mahazo ny strong iny strong na klikenao ny ato de fantatrao hoe ina la structure ohatra hoe verbe kala parfait troisième personne masculin féminin. Raha jerentsika zao ny Bereshit moa zany ny Genesis voalohany jerentsika iny ngamba ny mety ahafahantsika mijery Bereshit izy zany Bereshit raha jerena Bereshit ino nom commun féminin singulier ny Reshit zany nom commun féminin singulier dia afaka jerenao ny strongny Reshit de iny zany no mahazo ny strong ndray ianao de ny bara zany zao le verbe kal parfait troisième personne masculin singulier de mahazo sahala am'izay na ny greka ihany koa zany de azoko anaovana an'izay klikenao ndray ny grec de mahazo ianao désactiver anao ny ato de io zao ny Matthieu de mijery biblos de jerenao ndray indray zany ny strong ny biblos de eto ianao ny mahita ny hoe non nominatif singulier féminin zany iny zavatra iny de rehefa vita zany zay étude morphologique ataona zany zadiny manamahitraka ny ato hoe désactiver mba hiverenanao am'le baiboly mahazatra ato ambony de raha télécharger ihany koa zany ianao reny ressource reny ny baiboly audio ny bible teny fiainana zao mbola tsy ananako ohatra mbola amty application zay vola installé klikenao fotsiny ny hoe Google Drive de lasa izy zao ny télécharger azy izy zao de lasa manana teny fiainana zany zao rehefa avy eo afaka anaovako démo amitsika zavatra sahala am'izay zavatra intéressant sahala am'izay zany le izy indrindra ny ato amin'ny plateforme iPhone zany tsy misy zavatra sarotra ohatra ny any amin'ny Android hoe tsy maintsy miklikenao ao amin'ny am'ilay baibolitsika de toriteny sy ny sisa fa ny ato zany zavatra fa mandeha automatique avokoa satria tsy misy an'le limitation
hita izay fa hita tany amin'ny android zany fa zavatra mba moramora salam'izao ny atao io zao maka zavatra na 1 giga zao tsika teny fiainana dia aty moa ny connexion vetivetika de zay no mety mahatonga anazy malaky de mahazo zany tsika de iny zany télécharger teny fiainana zao tsika de mandeha ny teny fiainana am'izao fotoana zao satria ao daholy izay rehetra raha hatrany de andramantsika zao ohatra ny teny fiainana ny eto zany zao arpeterany lo abavaka nanao hoe hitako marina tokoa fa zay de ohatrany hoe raha maky ny toko manontolo ianao dia iny daholo ny toko rehetrarehetra de afaka hainanao satria manana teny fiainana teny fiainana teny fiainana ho anao izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay izay efa hitany masonay izay efa renay sady efa notsapain'ny tananay dia ny amin'ny teny fiainana jaonona voalohany toko voalohany andininy voalohany ary petera ny lobava ka nanao hoe hitako maro voilà de mandeha zany zay kely ato amin'ny search recherche ndray zany dia mitady manao recherche normal ianao mitady zavatra ohatrany ina am'izao ny baibolitsika amin'ny teny grika bon mety ana sarotra ihany no itady zavatra amin'ny teny grika fa azonao atao manao an'izay Jehova ohatrany amin'ny teny gasy baiboly navadiko amin'ny baiboly malagasy zany de mikliky mitady de io zavatra hita amin'ny baiboly gasy raha mijeraka hoe Jehova sika sady surligneny lay lien ny intelligence artificielle de mandeha ihany koa fa saingy moteur gratuit no ampiasaiko hitanareo reo zao ny reto zao ny prompt ny ampiasaina de ty AI-query ty reto no Gemini reto zany ny modèle zay ampiasaina ka matetika izy ty tsy de mandeha satria maha gratuit zay no zany rehefa limitation nanandrana be de be dia matetika lasa tsy de mandeha izy ka raha ohatra réinitialisena izy manaraka de mety mandeha ndray fa ato zany ny fomba na ianao ametraka fanontaniana amin'ny teny gasy na ohatrany izy mo insesy fa mety tsy mandeha izy io satria be de be ny fanandramana efa nataoko zany mba hijerenany hoe mety tsy mandeha de lany ny token fa raha ohatra ka mety izy de mamaly izy fa raha ohatra moa tsy afaka mamaly izy ata sala am'izao dia misy file baka fa iny zany ny ahafahanao ihany koa manao ny mitady amin'ny internet efa nambarako ihany moa ty fa dictionnaire baiboly malagasy zany de ato amin'ny mitady dictionnaire baiboly malagasy ato ianao no mitady ny ohetra ny Efesosy ohatra ny boky ny epistily ho an'ny efisiana tadiavinao de search de mahita ianao de afaka mamaky afaka ngezangezaina ny police de caractère dia mamaky amin'ny atsany ianao de ny avantage zany de afaka mikliky ianao an'ireny lien reny tsy mila miala eo fa de eo ihany ianao no mitady azy de afaka mikliky amin'ny lien de mahazo reny zany ny lien rehetrarehetra izay ao anatiny ao de afaka klikenao de mahazo arakarak'izay ianao de ny map moa zany ny mahakasika ny carte izy ty carte du monde dia pitrena amin'ny iPhone moa zany zao mety tena mety satria akisakisaka fa raha atao amin'ny ty zany de tsy de tena mandeha arakarak'izay zay zany ny ato amin'ny mitady ny mampitaha moa zany de fomba ahafahanao manana baiboly maro ianao de manao fampitahana baiboly fanako matetika moa ny hoe 1 John 5 ohatra no 1 John 5 de likenao mampitaha dia mahazo amin'ny karazana amin'ny baiboly izay azo atao misy module aty amin'ny tsaratsara kokoa manao an'izay ny fihirana araka ny fanambarantsika da afaka mitady zany ianao ny fihirana na partir ny numéro ny fatatadidinao ny numéro ohatra ny 599 ohatra de ory Jesosy mifaly ny foko ohatra zao reny
na zany zavatra azonao atao de misy contenu par contenu zany hoe misy terme tadidinao sambatra de ireo zany amy boky no efa misy hoe sambatra zanahary tsy ohatra zany hoe sambahary tsy mba ty zao ohatra de misy terme hoe sambatra ao anatinao de afaka miaino ianao am'izay zavatra zay zany ny azo atao de ny pericoupe ato amy pericoupe nisy zavabaovao maro misy zavabaovao zay natolotra antsika zany ampifalinana anolorana azy nasina voalohany olo zany de nasina smileys izy mba ho tsaratsara kokoa sahala am'izao fa ny zavabaovao zay netiko zany de ny vavaka zany hoe le vavaka collecte zany am'izao fotoana zao efa afaka hita miditra zany ampidiriko ny andalana moa zany le izy satria be da be fa ny eto am'ty zany aloha zany de fa ao ny amin'ny alahady faharoa manaraka ny trinité de fa io zany le vavaka collecte de ny hira ihany koa ny hira zay voatolotra amin'io zany de zavabaovao ihany koa zany taridalana moa efa hitatsika iny mahakasika azy ny taridalana zay entiny ray aman-dreny pastory ty zany zao taridalana efa nataony taloha izy ty saingy ato mbola voatazona ato de io araka ny hitatsika io alahady faharoa manaraka ny alahadin'ny trinité lioka de fa manana an'iny zany raha ny ato amin'ny iPhone zany de fa manana zavatra be de be satria efa izy nanao an'ireny zavatra taloha reny fa ny hira ihany koa zany de ato de faka milahatra ny hira reo zany ny hira izay voalahatra atao amin'io alahady faharoa io de klikenao iny de misy ritany io de le ohatrany panaovana ny programa zany ianao no mametraka sady mpamira ohatra na amin'ny hira faharoa de sahala am'izay ihany de mijery zay moa zany ny avantage ny ordinateur ny tanjony nge de ny tanjon'le application de zao anampy anao mba hanamora ny zavatra ataonao amin'ny fanompona an' Jesosy Kristy amin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao ohatra zareny zao ny hira de afaka lancenao le hira sahala am'izay iny zany ny zavabaovao zay nampidirina isaky ny ezahana ho fenona daholo zany ny amin'ny pericoupe fa hatram'izao aloha zany ny anankiray efa vitako ihany koa zany zao de ny aty amin'ny ity tamin'ny novembre 2025 raha jerentsika de fa misy alahady voalohany amin'ny advento de fa io mivavaka io zany mivavaka de reo ny hira ihany koa afaka jerenao ny hira zay misy ao tsy de hoe lakory ny anampy an'io satria ny programme efa vita fa juste le mampiditra le vavaka collecte tony vavaka collecte tony sy le hira fotsiny numéro an'le hira fotsiny no apetraka dia de vita zay zavatra zay zany ny zavabaovao nampidirina tato amin'ny pericoupe mariana fa efa mandeha any amin'ny iPhone ihany koa izy io raha ohatra zany zao jerentsika ny amin'ny iPhone ny amin'ny version rendu ny iPhone zao ohatra dia écouteur c'est pas autre appareil dia raha lancetsika zany zao lancetsika ny izy de ny pericoupe de io hitantsika io le izy zany de reo zany vavaka collecte de mandeha de reo le hira izay nanantsika iny de raha mangoraka ka ny fo tsy fantatro zay zany no azo apetraka ny mahakasika zay pericoupe zay zavabaovao zay vita vo vitako vao teo zay zavatra iny de mbola
mafanafana zany izy am'izay fotoana zay aztsika eto ndray zany a de ny baiboly mamaky baiboly ny zava-baovao zany de zao mamaky baiboly ianao en 90 jours raha ohatra ka miteny gasy na teny anglais sy ny teny gasy zany de 90 jours raha maky ny hébreu ianao zany hoe ny ancien testament en hébreu dia 60 jours raha maky ianao ny grika ny nouveau testament en grika original zany de en 30 jours de ohatra hoe grika zao nataontsika commencer les plans de zao ny zava-misy zany tena avantage ny eto zany a dia afaka mandeha izy io de en 30 jours ianao dia afaka ampiakarina ny afaka miakatra ny police de caractère zany zao ny police azonao ampiakarina ny police azonao ampidipidinina de ato ianao mijery hoe reo hitanao reny en 30 jours zany ianao ny amaky de hitanao eo raha nisy zavatra ny manquenao na sy ny sisa de eto ianao ny statistique anao de mandeha de azonao avoaka pdf ilay programme plan de lecture zany de lasa pdf izy am'izay fotoana zay de raha jerentsika atao ame document tena mahafinaritra afahanao manao plan de lecture io zany zao manao plan de lecture anao de iny hitanao afaka imprimenao iny de cosenao rehefa vita ny jour 1 jour 22 jour 30 révélation zao hatrany amin'ny farany any amin'ny jour 30 any vao vita le izy de ny avantage ny antony nanaovako an'le grika moa zany de mba ahafahantsika mikliky de misy certificat ny amin'ny farany zay ny tena zay ny tanjona moa zany dia ataoko kelikely aloha zany ny police am'izay afaka de ataoko hoe en 30 jours mazava ho azy fa tsika ave moa iandry 30 jours fa klikeko matetitetika klikeko mandre zay ny antony ny safidianako an'le 30 mba azahoantsika an'le diplôma zany mba asehoko anareo hoe manahoana ny endrika an'le diplôma rehefa vita rehefa azo mpandritra ny 30 jours zany ianao ny mamaky 17 18 19 20 fatasika vakely sisa 21 22 23 24 25 25 26 27 maromaro kaka fa lasa ohatrany lent kely le machine nefa tokony rapide be zao machine zao bon io zao terminer les plans na vita zany tsika an'ilay telo de générer mon diplôme nareo lecture terminée générer mon diplôme de lasa zany tsika de antaniny ny anaranao izy ny anaranao izy de anomezana an'le diplôme triomphe Ramananda de générer de save enregistré tsika ao amin'ny document de iny zany fa lasa manana diplôme sika namaky baiboly en 30 jours de raha 90 jours moa zany raha ohatra ka KJV na malagasy hitanareo certificat officiel baibolitsika teste que triomphe Ramandala a lu nouveau testament en grec de reo ny bible lu périmètre date de début date de fin mazava ho azy fa tsy même jour reo fa reo zany ny statistique azonao de verset souvenir signature sa iny zany ny diplôme azonao namaky baiboly en 90 jours tanareo zavatra sahala am'izay mba incitena zany le olona mba hamaky an'le izy raha ndeha recommencer les plans ataontsika vaovao ndray zany hiato moa zany tsy maninona fa afaka manandrana tsiny ny baiboly gasy ohatra commencer les plans iny ndray zany baiboly amy gasy fa juste haka an'le pdf fotsiny ny tanjotsika de cliquer save de save de iny ndray zany raha ohatra ka hamaky ny baiboly gasy ianao en 90 jours de ataontsika atao amin'ny document le izy amin'ny teny gasy de io jour 1 Genesis reo de hatrany amin'ny farany hatramin'ny révélation jour 90 ny amakinao azy de mahazo zavatra sahala am'izay ianao iny zany ny ato amin'ny ny ato am'izay
de ny teny fiainana efa naseho manomboka hitra tao am'izay zany tsika ny sermon éditor moa zany efa hitantsika ny anotator tsy mandeha ty raha tsy amin'ny ipad ny tena mety satria afa manoratsoratra amin'ny baibolinao ianao fa ny zavatra anankiray vaovao ihany koa de ny pdf zany de no atsaraina ihany koa ny endriny ka raha afaka manao sala am'izao ianao de ny hita zany ohatra ny reo zao ny amin'ny baiboly ny amin'ny m ohatra de reo ny baiboly malagasy de nisany ny s hatramin'ny z de ohatra inona ny zavamisy inona ny zavatra hita ao anatiny sy afaka mirecherche ianao ohatra zao hoe Ruckman tadiny bokyny Ruckman zany tsika de afaka mijery ianao ohatra ny baiboly malagasy master study tsy fantatro reny dia azonao ampiakarina sala am'izao le izy de lasa mamaky baiboly ianao zany ambafy pdf anao zany de lasa ngezangeza am'izay fotoana zay ny famakinao azy de afaka developenao sala am'izay koa ny epub ny epub ihany koa zany dia mety tsentsiny izy ty satria be loatra ny zavatra zay manomboka amin'ny sofisofy famafana satria be de be ny zavatra natao zay angamba ny mahana azy dia nefany mbola betsaka ny zavatra zay ho prezentena ka dia alefa aloha zany présentation ny epub ihany koa zany de sahala am'izay epub reader afaka mamaky boky epub koa zany ianao eto afazonao atao ihany koa mamaky ny boky epub sahala amin'io nataotsika io de miklikena ny lien de afaka mijery ianao hitanao reny de afaka ny lien zany valable ny lien atao de mandeha sahala am'izao ny mamaky ny epub nefa nijerentsika ny video reny zany zavatra efa nijerentsika ny généalogie sy ny timeline aty koa zany zavabaovao eto zany zao anao de afaka mijery eto zany ianao ny mahita ny mahakasika ny généalogie any Jesosy fa ny zavabaovao ato nampidiriko zany de ty timeline aty ny zavamisy ny tantara ara-tantara zany ny fanombohana ka hatrany amin'ny faraparany hatrany amin'ny farany any misy daty be da be mihitsy azonao azo jerena zany am'ireny de reny le couleur nataoko reny zany ny daty datation nataony Ken Johnson de mety misy mahasamihafa azy de reny zany hatrany amin'ny daty be da be de afaka manao recherche koa ianao ny gospel zany de zao ny fijerena reo parallèle ny gospel ny zavatra ohatrany hoe généalogie any Jesosy zao ohatra de any amin'ny Matthieu sy Luka ihany no ahitanao azy ny famanginy romagy Matthieu ihany misy azy rehefa nandeha any Egypte sahala am'izay zany hoe eo zany ijerenao ny différenceny entre nao am'ireo filazantsara ireo de azonao atao no mijery hoe inona ihany zay zavatra rehetra ao amin'ny John ohatra de azonao ao anatinao izy am'izay fotoana zay ny encyclopédie de atindray zany ianao de mahay mijery encyclopédie mihitsy de ny covenant circumcision na ovy na tamin'inona de hatramin'ny référence zany référence ny KJV eo ambany eo ny personnage izy daholo personnage ao amin'ny baiboly ny région inona daholo ny région azonao jerena de fiolda ohatra sy ny sisa tena zavatra goavana lehibe ary tsara intéressant ny manana an'ireny zavatra reny zay zany mahakasika an'iny généalogie ny covenant rendrine ity tsy mahazo satria raha ny covenant rendrine zany raha apetratsika ato amin'ny iPhone nanaovantsika ny démonstration de alaintsika covenant rendrine de io zany mahazo ianao ny baiboly normal zany de io ny version greka io ny version hébreu de miaraka amin'ny traduction ny boky ny Enoka
de azaka hitanao atiny bokiny enoka amin'ny traductionny a ny jubilé ny 70 bokiny 70 zany de ato ianao mijery jery ny bokiny 70 ianao de reny mahita azy a ny différence sy ny sisa ny 70 ny Jérémie, 70 ny Daniel, ny Pentateuque Samaritain ho an'ny Samaritain zany de inona ny différence misy ao anatiny a ny Targum Ankelos sy ny Targum ny Jonathan de mazava ho azy a ny Vulgate latine izay nataony Jérôme zany de eo indray ianao no mahita azy a de ny reto zany zao ny DSS ny baiboly Dead Sea Scroll reny a mahita ianao de hatrany amin'ny bokin'ny philo satria misy zava-baovao tonga foana zany a ny philo zany zao a mahakasika an'ireny indraindray misy tsisy le izy amin'le chapitre indraindray misy ny sasany a de ny 70 ny Job philo Ignace bokin'ny Ignace aux Éphésiens voilà indraindray misy le izy a de misy Ignace ohatra reny a de ny reny bokin'ny Tobit, Judith, Baruch, Sagesse de Salomon, 2 Maccabée sy ny sisa isa ressource tsara izy ty zany a de misy vaovao ampidiriny foana de le application efa afaka s'adapte am'izay de afaka manome anareo a an'izay zavatra tsara azo andraisana azy. Ny hafa moa zany efa nampiseho antsika angamba ny reny tsy de tena ivalam-parana ntsony a fa zay angambany no amaranako azy a dia anjaranao zany no mahita an'ireny zava-baovao zay nampidirina reny Bible Insight averimberina jerena fotsiny zany a angambany a nanaovantsika azy a de hitanareo an'ilay interface zay tsara de tsara tokoa isika ny KJV de misy afaka klikenao a de mahazo ianao de reny zany a ny afaka ijerenao azy arakaraka an'izay itiavanao azy zay zany niny Bible Insight iny zao ny KJV Word Compteur iny moa zany efa nijerentsika efa application hoe manisa ny zavatra rehetra ao anatin'ny baiboly ao de ny NT Velasberiana amin'ny Nouveau Testament ihany de mitady ianao ny zavatra rehetrarehetra zay ohatra ny hoe speaker Jesus de ny mode opérative no tadiavina eto zany tsy mila mampitra base de données anao fa efa ao anatin'ny ressource daholo ny rehetrarehetra de tsy de sahirana ntsony zany anao fa de efa mampiasa fotsiny an'le application nareo de ny interface azonao atao amin'ny Stact azonao atao KJV Windows de misy analytics ihany koa ao anatiny ao azonao jerenany hoe zao ny zavatra ny référence croisée sy ny sisa ao anatiny raha ohatra ny hoe zao avaditsika grid izy a de raha kliketsiaka ty de io mahazo anao ny reny avy ny référence croisée ao anatiny ao VNT de na Smart Bariana moa zany efa hitantsika ihany koa iny mampiasa ny recherche sémantique atsika de en ligne ihany koa izy ty koa zany a dia zavatra offline zany hoe fa ao anatin'ny ao anatin'ny telefonanao no ampidirana de afaka manao recherche sémantique zany ianao am'izay fotoana zay de ity zany no ity hébreu karaoke izy ty zany hoe mandeha amin'ny teny io zany ny teny grika de misafiditsika ny teny gasy malagasy ohatra de lasa amin'ny teny gasy eto de angezangezaitsika ny anna de Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, δια θελήματος Θεού, κατ' επαγγελίαν ζωής της εν Χριστώ Ιησού,
Τιμοθέο αγαπητό τέκνο. Χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Χάριν έχω το Θεό, ο λατρεύω από προ... Tena zava-dehibe zay a tena zava-dehibe satria eo akaiky eo zany ny traduction na ny teny hébreu de mazava ho azy a mety ihany koa hitanareo. Parashat Devarim, Sefer Devarim, Perek Aleph. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב 11 יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע ויהי ב40 שנה ב12 חודש באחד לחודש דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם. אחרי הכותו את סיחון מלך האם. De afaka hovainao ny ato a ataonao ohatra ny io zao gasy azonao atao english vadikao english de mandeha sahala am'teny. Parashat Devarim, Sefer Devarim, Perek Aleph. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל Tena mandeha izy na grec na hébreu de mety avokoa zay tadiavinao ato zany a de tokony mandeha ina moa lamentation moa le somary hirainy le izy mafinaritra anay izy iny hoe ohatra io איכה ישבה בדד העיר רבתי עם הייתה כאלמנה רבתי בגויים שרתי במדינות. Zay angamba no azo atolotra anao a mety mbola misy zavatra izay tsy ny KJV audio karaoke moa zany iny a raha ohatra ka en anglais zany KJV ny baibolinao a. The Book of Genesis, Chapter 1. In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Voilà. De ny ambiny a sahala am'izay zany no azo natolotra antsika dia misaotra antsika rehetra naharitra ny aino sy ny jery ho an'i Jesosy Kristy tompianany ny voninahitra.